Zareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Lioka toko faharoa ny andininy 𝗧𝗵𝗃𝗃 ka hatramin'ny 𝗧𝗵𝗃 no ka hivelatra ny loantsika fa amin'izany no akatsika ny havatry ny tompondray amin'ity ity ao reno ao amin'ny tompo ny fianakaviana. Indroa alahady zay tsika ry havana dia niresaka ny amin'ny fanambadiana fa anio sika dia iresaka indray ny amin'ireo ankizy satria ny tantara voalaza eto dia tantaran'i Jesoa zay 12 taona nentina tany amin'ny tempoly. Tantarany fahatanoran'i Jesoa no hitatsika eto zay nentina nanatrika ny fety malaza ny an'ny faravoravona tany Jerosalema araka ny fomba jiosy niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny moa izy tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny manahirana ny ray aman-dreny ry havana ny manana zanaka maditra dia ndesika hijery an'i Jesoa eto ilay zaza mendrika zay voataiza tsara, zaza tia tenin'Andriamanitra, zaza nankatosy nanoho ny ray aman-dreniny. Hitatsika tsara fa rehefa tapitra ny fotoanany andro firavoravona tany Jerosalema dia mody zany ny olona afaka valandro moa zany. Jesoa kosa dia tsy hita izy fa neverin'ny ray aman-dreniny fa niaraka tamin'ny havany dia tadiavina rehefa nandeha indray andro zay vao hoe nakaizy Jesoa Jerosalema sy Nazareta zany dia raha atao katsokatsotra dia eo amin'ny 570 km eo zany andanana tongotra fa tsy hoe 𝗧𝗵𝗍 akory na nisy métro akory na TGV fa mandeha tongotra. Nandeha indray andro vao hita hoe nakaizy Jesoa dia niverina afaka 3 andro vao hita izy taiza no hita tao amin'ny tempoly teo afovoan'ireo mpampianatra. Zaza vao taiza tsara araka ny lalàn'ny tompo i Jesoa eto. Andeha ry havantsika andray ny lohateny anankiray manao hoe ny zaza mendrika. Avy ireny araka izy ny zaza mendrika. Manahoana zany zaza mendrika zany? Voalohany ny zaza mendrika dia voataiza tsara araka ny lalàn'ny tompo. Voataiza tsara araka ny lalàn'ny tompo. Ekena ry havana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no tao amin'ny zaza satria zanak'Andriamanitra izy fa tena nisy anjara didy sy anjara andraikitra niraisy ny ray aman-dreny tamin'ny fanabeazana an'i Jesoa. Voalaza ny andinin'ny 𝗧𝗵𝗃𝗃 vakitsika ny andinin'ny 𝗧𝗵𝗃𝗃 tapany voalohany any naran'i Jesoa manao hoe ary efa vitany ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny tompo. Ary efa vitany ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny tompo. Zany hoe voataiza araka ny lalàn'ny Tsoratra Masina, araka ny boky ny lalàna Jesoa eto. Rehefa vitany ozy izy. Ina moa le vitany? Vita ny famorana rehefa afaka 7 andro dia foraina moa ny lehilahy rehetra. Amin'izay no omena anarana ny zazalahy zatateraka. Narana ny lalàna ny amin'ny fanadiovana ny vehivavy avy niteraka iny ilay hoe afaka 330 andro eo miverina fa maloto ny vehivavy raha miteraka lahy izy fa raha miteraka vavy izy dia 990 andro izy maloto foana. Dia rehefa amin'izay dia makany amin'ny tempoly izy mitondra fanatitra dia raha manakatao izy dia mitondra zanak'ondry ary raha sy mahasahirakirana izy dia inona no entiny? Tomonana zana-boromailala zay no entiny. Zany hoe fianakaviana sahirana moa ry Jesoa dia mitondra ny voromailala izy na zanaka tomonina. Dia natao fanolorany zaza izy. Natao an'izany Jesoa satria natolotra ho an'ny tompo ny lahy matoa rehetra. Ary rehefa 12 taona izy lalàna jiosy zao ny hoe na izy herintaona na 2 taona alohan'ny 13 taona noho ny lalàna jiosy dia tsy maintsy entina amin'ny Jerosalema manao eo zany vanomboka lehilahy matotra izy
fa ny lela rehetra dia tsy maintsy makany Jerosalema intelo isan-taona amin'ny andro firavoravona dia 12 taona zany Jesoa eto na araiky amby 10 taona dia tsy maintsy hoentina any Jerosalema izy mamonjy ireo andro firavoravona dia vita ny ray aman-dreniny tsara zany zavatra rehetra zany na raha ny ray aman-dreniny tsara ny fanabiazana ilaina amin'ny zaza jiosy dia hoy ny andininy fahasio amin'ny 30 taona hoe ary rehefa vitany tsy misy adininy ny fomba fitazana jiosy rehetra fa ny tanterahany tsara zany ny ray aman-dreny ary tsy gaga sika raha Jesoa zaza mendrika no hitatsika eto. Voalaza koa ny andininy efapolo dia zao voalaza raha afaka rehefa amin'ny écran maninona andininy efapolo vakitsika miaraka ary ny zaza dia nitomboka ny anahery sady feno fahendrena nitomboka ny anahery sady feno fahendrena zany ny zaza tsy hoe mitombo ara-batana fotsiny ihany fa sady nahery mitombo fahendrena ihany koa izy mitombo ara-tsaina mitombo ara-panahy rehavana rehetra amin'ny tompo zany ny zaza mendrika eto raha tianao mendrika ny zanakao dia tezao izy ara-tsoratra masina tezao izy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika zay ray aman-dreny nanao fanekena teo anatren'Andriamanitra vitanao ve voataizanao tsara ara-tsoratra masina ve ny zanakao misy fanekena faefatra zay inona moa le fanekena faefatra amin'ny batisa namerina kely lesontsika inona fanekena faefatra vonona ny vavaka ho azy arapiditra azy mpianatra sikola lady va ianareo zay le faneken'ny ray aman-dreny a voaja ny ray aman-dreny ve raha zay fotsiny aza voaja ve zany voataiza ara-tsoratra masina ve voataiza fandray amin'Andriamanitra ve ny zanakitsika raha tianao olombanina ny zanakao raha tianao mendrika ny zanakao arao tsara mitoromarika ny ten'Andriamanitra hady zao ny fanekena zay nataonao teo na ten'Andriamanitra ary isika ankizy tianao ve ny ho zaza mendrika tianao ve ny ho zaza mendrika arao tsara ny fitezan'ny ray aman-dreninao anao ny fananaran'ny ray aman-dreninao anao na ny ray aman-dreny ara-nofo zany ny ray aman-dreny ara-panahy hoy ny voalazany hoe manajany rainao sy ny reninao rehefa mitarika anao any amin'ny tompo ny ray aman-dreninao dia ankatoavy tsara rehefa mitarika anao amin'ny tompo rehefa nalala amin'ny tompo arao maso ny fitombon'ny zanakao aza varina mijery ny fitombon'ny ankizy fotsiny hoe maroroka be ty zanako ty fa maroroka ara-tsaina sy ara-panavy izy fa tsy nivokisantsika sakafo fotsiny any dia mengeza dia mijery ny fitombony ianao fa voto ara-panahy koa ve izy mitombo ve ny ara-panahy voataiza tsara ve araka ny tokony ho izy ny zanakao zay ravana ny voalohany zaza mendrika zaza voataiza araka ny lalàn'ny tompo araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ny faharoa ry havana ny zaza mendrika dia zaza miaino sy lina amin'ny fampianarana ten'Andriamanitra lina amin'ny fianarana ten'Andriamanitra zafady zaza mendrika dia zaza miaino sy lina amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra efa mianatra moa ny sekoly lady zao satria raha misy tokoa fanekena zay nataon'ny ray aman-dreny dia ny fanekena hoe ny zanako dia ampidiritra io mpianatra iny sekoly lady zany ny fanekena amin'ny fiangonana fa tsy misy aloha amin'ny fanekenany hoe za dia ampiditra ny zanako 𝗧𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 tsy nanao an'izany aloha ny ray aman-dreny na eselike fa ny sampana tsy maintsy idiran'ny ankizy dia inony sekoly alahady fa rehefa lehibe izy manao 𝗧𝗏𝗏𝗏𝗏 rehefa lehibe izy manao eselika ohatra fa anisan'ny sampana voalohalarana zany ny sekoly alahady dika tsy miteny akory hoe tsy ilaina ny sekoly 𝗧𝗏𝗏𝗏𝗏 a fa ny fianarana ny tenin'Andriamanitra io ny fototra zay tsy maintsy arahantsika zereo tsara fa rehefa nitadiavina Jesoa afaka 3 andro vao hita
teo avoan'ny mpampianatra lalàny izy, mitangorona ny mpampianatra teo izy, miaino izy sy nanontany. Zany ny zaza liny, miaino sy manontany. Zany hoe zaza tena tamana atao amin'ny tempoly izy, lina amin'ny fampianarana, lina maharitra miaino. Izany ny fampianarana momba ny tenin'Andriamanitra zany. Zereo tsara fa adininy hatramin'ny ray aman-dreniny. 3 andro tsy mahita ray aman-dreny zaza reo taona tsy nanana iakory hoe aiza ary zay da ray aman-dreniko zay. Ny ray aman-dreny no mipopopo hoe very. So dia mahita nareo zazakely hoe 𝗧ecie 20 taona marina fa salamasina tsara izy sy ny sisa. Hita izy tiany ampovoan'ny mpianatra, tsy taitra akory, tony adininy hatramin'ny zavatra rehetra. 3 andro zany elo zany e, fa liny izy tsy tsarony akory hatramin'ny ray aman-dreniny osika. Hita taratra amin'ny valitenin'i Jesoa eto fa tena liny amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Tsy fantatra aho fa tsy maintsy ho an-tranony raiko aho. Any hoe tena tanora sa mamaly ny ray aman-dreny nefa tsy valiteny manafy toy ny fanaon'ny tanora be fahamaliana sanatria, fa tena valiteny feno fahendrena, mahatonga saina, zay mampatsiafa tsy hoe akory rehefa vita ny fety dia mandana mody, tsy fahazarana akory no mamonjy ny andro firahavalavoana tahaka izao, fa tokony hanao zava-dehibe amin'ny fahafoizana fotoana, mandany andro miaino ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tempoly. Nataony lahara-pahamehana zany, tsy ampiazany 20 andro fa mbola nitoizany zany, 3 andro mbola atao ihany izy. Finiavan'i Jesoa hianatra sy handalina tenin'Andriamanitra. Zany ny tokony alentsika tahaka, alentsika filamatra ho antsika mpino, indrindra ho antsika ankizy, ho tia mianatra tenin'Andriamanitra, hianatra sekoly alahady, ho lina amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Zany a Jesoa eto rakizy, zaza miaino, lina amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ataovy modelinao reo rakizy a, zany Jesoa zaza 12 taona zany, miala sakany zany raha amin'ny fiainantsika ankehitriny, zaza be famaliny zany, fa Jesoa tsy tahaka zany. Hafa mihitsy ry havana Jesoa eto, tsy hoe lina fotsiny fa tena niaino, nakato, tena nankafira zay ny lazana azy, mankafy ny tenin'Andriamanitra. Jereo tsara osika, 3 andro izy varina teo amin'ny tempoly, nankafy nianatra tenin'Andriamanitra. Dia ampirisihana aritsika ankizy tanora rehetra mba hitozo hatrany hanapaharetana amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, hianatra sekoly alahady, araraoto ry havana ny fotoana, araraoto ny fotoana ahafahanao mandalina zany tenin'Andriamanitra zany, tahaka ny Jesoa naina nararaotra ny fahatongava tany Jerosalema, satria fotoana voalohany io ahatongava ny tany amin'ny tempoly tamin'ny 20 taona, dia nararaotony zany, tsy hoe tsy andro zay hodiny, fa tena lina izy. Indray matso ny mahafinaritra amin'ny mpianatra dia ny tsy mianatra, zay olo mahafinaritra le mianatra le tsy mianatra, fa tsy zany Jesoa eto. Mianatra tenin'Andriamanitra naharitra izy, tonga zaza mpakato izy tao anatin'izany. Ary farandriavany ny zaza mendrika dia zaza mpankato sy mpanaja ray aman-dreny. Hita tahatreny ny avana malala fa ny zaza rehefa mianatra tenin'Andriamanitra, rehefa mifandray amin'Andriamanitra, rehefa tia tenin'Andriamanitra dia zaza mpakato izy zay. Tsy ampy ny fahaizana sy fahalalana raha tsy misy fankatoavana. Hitombona amin'ny finoana zay ny fizarana farany ito resahantsika teny hoe zaza mpankato, mpanaja ray aman-dreny. Zany ny antsoina hoe zaza mendrika. Ony andininy fa 2:20 dia avana vakitsika miaraka, ny andininy fa 2:20 amin'ny aran'i Jesoa, ary niara-nidina tamin'ny nakany Nazareta izy ka nano azy. Niara-nidina taminy izy ka nano azy, nidina nandenody ho an'ny Nazareta zany. Zaza mpakato ray aman-dreny, dikany hoe manody mankato, nanaja tsara ny ray aman-dreniny izy, niara-nody taminy. Zany ny toetran'i Jesoa. Laza amin'ny Efesianina hoe manekeny ny ray sy reninareo eo amin'ny tompo, tany hoe
nonareo mpanaraka ny tompo dia manitry ny rainareo sy ny reninareo. Hajao ny rainao sy ny reninao. Amafisin'ny Paoly apôstôly zany, manaja makatoa, tsy mamalivaly ray aman-dreny, na ray aman-dreny ara-nofo io, na ray aman-dreny ara-panahy, nizany izy. Fa ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny ihany. Pitarika na eo amin'ny tompo. Zay tsara ry havana, toetra ny Jesoa, zaza mpankatoa. Ary rehefa hatramin'ny fahalabiazany azy, dia zao ny teniny rehefa akaiky ny fahafatesana ny hoe tsy ny sitrapoko natao fa ny anao. Zany ny fakatoavan'Andriamanitra, fakatoavan'i Jesoa an'Andriamanitra rainy. Tsy ny sitrapoko ny atao, nankatoa an'Andriamanitra rainy izy. Zany ny toetrany ny olona mendrika mpankatoa. Ary isika koa raka izy, isika ry tanora, isika zay mpianatra sekolady, maiza manaja ny mpampianatra, maiza makatoa ray sy reny, fa voalaza hoe ho maro andro ianao. Ahitana atonga atsika anana ny fahavelomana maritra ny fanajantsika ny ray aman-dreny. Hitantsika ny amin'ny fiarahamonina ny olona mamalivaly ray aman-dreny. Aza manao zay aparary fo ny ray aman-dreny, fa aoka hanaja sy akatoa azika. Ary zany ry havana no nahatonga an' Jesoa hoe tena zaza andiny ny farany hoe Jesoa ny tompo saina sy tena sady nandroso fitio izy. Zany ny zaza mpankatoa, zaza mendrika, lasa mahateo ty, mahate ara-monina, manitona, mambabo. Zany ny olona zay mpankatoa, ny olona zay mpanaja ray aman-dreny, mahate ara-monina. Zany dikany teny hoe mandroso fity eto, va amin'ny grâce moa zany, 𝗧𝗺𝗃𝗏 ny teny grika. Manitona, hatsaratare manitona, mambabo, mahate ara-monina Jesoa satria tena tsara toetra izy. Ry havana rehetra amin'ny tompo, zaza manitona venao, zaza mpankatoa venao, zaza mpanaja ray aman-dreny venao, sazy andalovanao dia ripaka avokoa. Manaja ray aman-dreny, aoka nana toetra manitona mahate ara-monina ianao. Ady zao tsara, ankatoavy tsara ny ray aman-dreny. Zay ry havana no hafatra ho antsika ankizy, tsy ny ankizy ihany, fa mendrika ho an'ny rehetra zany. Ny zaza mendrika dia ina voalohany teo, voataiza araka ny lalàn'ny tompo. Fa ny faharoa dia ny hoe miaino sy lina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany dia zaza mpankatoa ary mpanaja ray aman-dreny, ka tonga manitona mahatety mampite ara-monina. Andriamanitra mivoninahitra ho aminao fedana ny tompo. Amen.